Salama daholo aloha. Mialatsiny fa tena tsy tara be ilay fotoana, tsy hoe tara kely fa tena tara be mihitsy a. Ny antony fantapatatra angamba mety hoe antony a, dia ialana tsiny indrindra na zany raha tsy manakana an'izay direct ato eto akory. Antsika tsy miandro hoe ho feno olona fa lancé-ko ihany ny direct dia manaraka mijery zay te hijery. Fantatsika zany ny situation zao a, vita ny fifidianana dia tsy voasakana ny article 42 a, lany rajoelina dia iondrany zao a, eto zany zao dia hitantsika fa vaky vaovao indray zany ny barazin'ny mpanohitra satria nahatsangana ny gouvernementany a itsay. Rehefa avy eo moa zany tsika resaka niny gouvernement ministre sy ny namany iny fa zao da calcul kely angamba antsika na atao hoe réflexion kely a, hoe inona ny marina, inona ny tena marina amin'ny filazan'ny olona hoe tena endry ve ilay malagasy sa maharipery, sa ray nitetaka, sa tena saratra be ny tena hoe kely loha satria raha tena hoe kely loha ohatra ny hoe ny tiako tena amin'ilay kely loha tsy mahatakatra ve sa tsy mahita an'ilay zavatra misy le iainana. Fa raha zany ny anontanianareo a, dia io zany tena entre an'ilay maharipery a sy ilay kely loha mihitsy ilay malagasy. Zay. Satria amin'izao fotoana izao zany ireo malagasy ireo a dia ao anatiny ohatran'ny ao anatina prison a mitafy lanitra. Zay no mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fantaro fa zany hoe prison zany a tsisy ninona lavitra fa dia manaraka zay baika ao ianao. Tsy afaka miteny a, tsy afaka mijoro a, fa mizaka zay ao. Ao anatina prison tsy misy mpanohatra, ao anatina fonja, fa na ianao a menomenona dia lazain'ny olona adala, na ianao a misolelaka amin'izay mitondra eo, zay ihany. Amin'izao fotoana izao zany a, rehefa anontaniana reto le kalaza politika reto, hoe mahay politika, mpanaraka politika, mpandritra politika, ao amin'ny mpanohatra ny resahako dia miteny daholo hoe mitohintolona. Ok, mitohintolona efa ela zay nainiko hoe mitohintolona zay a, fa za rehefa mihaino an'zareo miteny hoe mitohintolona dia ohatran'ny maheno fotsiny ny sofiko hoe avelo andeha fa mitohy ny fiainana. Zay. Nefa anao raha vao mandeha miresaka hoe mitady fanazavana ianao ka zao anie, zao ny antony mampiditra an'ilay resaka amin'izay ianao, inona ny lesoko ary a, inona ny mikimaky nataon'ny mpitarika tao a, dia tonga dia borika fotsiny ny resaka hoe politika io Marco. Dia mijanona ny resaka. Amin'izao fotoana izao lazaina hoe mijoro. Io zao mbola misy nisy vovolona vao nijoro indray zao a, ty ilay hoe mamita ty. Hijoro anao inona ianao? Lazaina foana hoe mijoro. Possible aveo anao mijoro a, nefa anao olona tsy mifanari-tsaina. Ary ohatra ka hoe mpanohatra. Tsy nisy zavatra mihitsy tsisy zavatra nitakiana tamin'ilay mpanohatra mihitsy a, ny mpitondra sy ny mpitarika rehetra eo, na tamin'ny C10 C11 ary a, tsisy zavatra nitakiana fa sy ny hoe indray hividinana an-dalambe dia mba natao fa nataon'izareo style lafa tsy araky nandrasan'ny vahoaka. Dia indray a io ilay article 42 io no tokony ny asistevana fa io ihany dia ampy, dia lasa io mihitsana ho azy ren'ilay lazaina fa mangamasaka ireny. Fa tsy nataonao fa dia ireny ny fandihany a, eto tsika zany zao. Io ny taona vaovao a, inona zany ny devisintsika malagasy, révolution ny devisintsika malagasy a, ty 2024 ty, zay ny tokony ho izy. Fa io koa nefa rehefa tsy misy ny firaisan-kina, rehefa tsy misy ny fampatokisana, rehefa tsy misy ny fahasahiana, dia rien, tsisy ninona ao a miomaly tsy miova. Fa dia io a dia mitohy ihany ny fisamborana, dia mbola hitohy ihany a ny fanagadrana. Ny gadra moa zany hitanareo le laferina vary iny zao dia tena mahagaga mihitsy a. Ireny vary ireny
Ny fotsiny tsy hoe iza ny namoaka, iza ny nanao siny. Le vary efa nizaraina efa ela io vary io. Ambiny regny tatsika tratratsika eny, ambiny regny. Fa mahagaga koa le miaramila koa tsy miteny efa miaramila mikazerina mihinana an'ireny vary ireny efa ela. De io mitohy ny fanagadrana, de mbola itoy ihany ny famonoana, de mbola mitohy ihany ny fanapozinana. Zay. Ary mamono rao, hoan'izay mbola tsy miaran'izany aloha, de tsy ahita mihitsy hoe mamono rao. Fa za de miteny efa mamono rao olo rao. De mbola itoy ihany koa ny fandrobana, mbola itoy ny trafika. Zareo tsara le minisitra nalahatra zareo rao. De mbola isy foana koa ny fanomezana sy ny takalo, ny tany homena ny vahiny. Zay. Ary tsy ny tany ihany fa na orinasa ary omendreo. Ary izy koa manambola de hovidiny. Ataony mode opérateur ohatra ny miaramady ihany io. Ny fahatapahan'le jiro, tsy fisin'ny rano. Ndreo zay fa le malagasy efa zatra ve le vahoaka. Efa zatra milahatra milahatra am'le bidon. De le zay mahazo jirona koa moa am'zany de ohatran'ireny nahazo coupe du monde reny. Ka androany mbola manaitra ihany, andro zay mbola tsy tonga saina. Raha mbola malagasy ianao zany. Fa tena en danger ny firenena, en danger le vahoaka malagasy, le mpitay tandazana aminao. Manaitra an'ireo tsy maninona raha tsy miara-miady amiko ary, fa ohatra manana-ketrika hafa. Tsy maninona mihitsy. Ny conviction koa io ripaka ny foza, zay ihany. Fa io kosa nefa vahoaka zava-tsara mihitsy. Fa hoe ny resaka ambony latabatra sy ny hoe fanaovana ity fanambarana isan-karazany tsy hitondra ninonninona. Eo anatrandreo bandy fanjakana Jiolahamboto reo, eo anatrandreo fanjakana Jiola reo. Ny degré an'tolona zany am'izao de zao, il faut une révolution. Zay ihany ny vahaolana amin'ny Madagasikara io. Tsy ny sadeka, tsy ny comité international, tsy ny casque bleu, tsy ny rosiana, tsy ny frantsay no amahany io. Fa isika ihany. Ny frantsay raha manana problème tsy miantso ny amerikanina izy, na de hoe ny amerikanina nampiasa tamin'ny débarquement, tsy miantso ny amerikanina ny frantsay fa nivahany ny olany. Ny raharaha amin'ny vahiny io toy ny rehefa avy eo, ny fiaraha-miasa ny fanarana amin'ny vahiny fa tsy hoe hanapaka le problème. Fa ny mamahany fatotra sy ny jadona de tsika ihany. Tsika malagasy ihany io. Na ny toerana ianao na aty ivelany de tsika ihany io. Ary aza manofy hisy révolution velours ao, non. Ny révolution tsy maintsy misy ny maratra, misy ny voasambotra, misy ny maty. Tsika nefa raha vao atao an'izay, efa iny am'izay le ka iza ny anao sorony eo, tsisy. Adala zany le olona niady tamin'ny 47 reny, ny adala reny, ny adalany ny ediny tao. Fa rehefa an'izay tsika de lasa resy tsy miady. Ary tadia fa rehefa resy tsy miady tsika am'izao de hitsakitsahandreo mihitsy eo amin'ny tapon-doha. Za tsy teny hitsakitsahandreo nareo, tsika za tena miteny nareo fa tsy mafy zany reo, tsy mafy fotsy reo. Mino nareo fa malemy io. Olona mifampiandry fotsiny ao. Na hoe natsangana gouvernement ary izy non. Arakaraky nitsangan'ny gouvernement io, vao maika mampiferinaina an'ireo. Satria zareo efa mifampiandry. Misy ekipa ny ranony, misy ekipa ny ranony. Ny asa atsika fotsiny dina tsika mamaky. De aveo tsika mitsikona fotsiny. Zay. Marina, certes fa hoe manana dalo zareo opinion manana milisy izy opinion quelque serbe koa tsy maninona. Manatanteraka an'izay baikolainy eo. Satria reo mino trano reo, mino voly reo, mino V8 reo de manao viveriny ainy. Fa reo koa aloha tsy hoe amina rivony akory na hoe amina tapitrisana. Vitsy reo.
Farako ny voalazako ireny eto zany tsy misy stratégie mivoaka eto akory, fa samy fotsiny mivonona de samy mailo. Mbola ady ny atrehany eto, mbola ady. Mangataka amin'ny mpanao politika fotsiny aza rebirebena le vahoaka. Eo avy am'izay ifo am'izay hoenjanona am'izay, non. Ary za miteny amin'ny vahoaka, za tsy miteny aza miaina, fa aza mino loatra ntsony andreto mpanao politika reto. Fa raha ireo no andrasana, de eo ianao ho diso fanantenana indray. Eo ianao de miandry amin'ny pôly eo. Satria mipaosindreo efa tsetsiny, efa nitsetsemana, ny vavandreo efa nitapenana. Apondra daholo, na ny mpitarika, na ny staff, na ny mpanentana. Fa ianao vahoaka, ny profo de zao no mazotsika am'izao fotoana zao, zay profo. Fa ianao vahoaka, ny zavatra tokony jerenao de zao, ny tombontsoa anao mivatana jerena. Satria ilay fahavalonao rato ny hanina hiditra ny anatin'ny vavanao raha sakan'andralahy. Raha ireo ministra lahatra zareo, inona no nantenena am'ireo? Ny tanjon'zareo fa amin'izany de hoe ampandrosan'i Madagasikara. Nefa ny olona apetrany eo ireo Rajoelina les 30 voleurs, zay. Le teneniko aminareo reo, ministra reo misy tsy hijanona telo volana akory reo. Amin'izareo zany amitsika zany hoe officiel, amitsika vahoaka de hoe io ny gouvernement. Rajoelina ny président, Ntsay prime ministre, etc. Fa am'zareo reo am'izao fotoana zao mahafantatra daholo reo. Fa Ravatomanga ny président, Ntsay prime ministre. Kofoboen Ravatomanga Ntsay io. Rajoelina boloky fotsiny sisa. Ary ny sisan'izay de boto faniraka fotsiny, kamikaze fotsiny sy fasady, fitaovana entina fiarovana fotsiny sasan'ireo, en gros. Ka na inona, peu n'importe, ny atsika de zao, zay ampy zay ihany. Ny gadra tsy misy mivoaka, ny marary mbola firy, ny marary mbola tsy sitrana, maty hoe mo hitsangana ntsony. Ary zao, misy tiako ampafantarina anareo, tiako fantatrareo mihitsy, ary mba hataitra anareo de zao, tsika avarinana any amin'ireto le anarana malaza be reto hoe Ravatomanga, Rajoelina, Bemolitra sy ny sisa. Variana any. Fa aty ambany aty, ao koa misy ny tena tsisy ilavana azy, mody tsy hainy mihitsy ny anarana. Fa mandavaka, tena mandavaka. Manararoatra an'ilay fahefanananany. Misy tena tsy haintsika mihitsy, fa manao ny ataony. Tsy haintsika mihitsy ny anarany. Ary betsaka. Ary tsy ao Antananarivo ihany resaka fa eraky ny nosy. Na sénateur io, na gouverneur, ninona. Hatrany lehibe mifoky tany, hatrany amin'ny préfet. Ny tiako atongavana amin'izay ho an'izay rehetra mahalala an'ireny. Azo pehan'ireny rehefa tratra amin'izay ataony. Satria tsy misy hiaro an'ireny mihitsy ireo zareo ato ambony ato reto. Ireo le ambonimbony malaza ireo tsy miaro an'ireny izy fa jereny fotsiny ireny. Hitantsika amin'io vary io. Zay ny fandehan'ireo. Ka zay zany ny amin'ny politika zany de hoe mitohitolona. Fa amintsika amin'ny ray saina ho faranantsika tololo. Ny amin'ny resaka législative eo tsika no mahita hoe makaizy ty firenena ity. Izy zany tena filoha ary. Fa io ho reglen'ny mienjana io ataony ohatran'ny resaka lavanilina io. Eo ministra natsangany nijeren'le ministra mantsy teo. Le ministra zany le ministra amin'le toerana finanana tsy miova sy ny akamakama. Ary nareo ny eo amin'ny poste, ny eo amin'ny transport, ny eo amin'ny arena kibony tany, ny sport moa zany de rasampa ihany. Ny drono matanty ihany. Ny transport Valérie ihany, bizina daholo reo.
anaovana bizina daholo reo. Ny teo karena Edgara ihany, varoloha ihany, mijanona ihany. Ny mampimiany zany dia leo amin'ny fampianarana teknika, ara-teknika, i Bemolotra ny lasa ao. Asa izy angamba zany zao tsy manao l'université kely tsampitsampina kely izy fa anangana université ngezabe angamba izy io tena tetiny. Dia ny mahagaga dia izy ny serasera sy ny kolotsaina dia Auguste kely, Augustin ndre Mananoro. Inona fantatro Augustin sy karana aty. Zany ireo zany ny ministra ireo ireo ny gouvernement Ntsay sy ihany fa tsy haharitra reo naovantsika azy. Fa raha eo ny aterana hoe 5 taona, 5 taona mamemposy fotsiny reo. Ka zay averiko indray ajanony ny fampanentana pôkaty ho anareo mpanao politika. Sy le fanantenana bidon ile sinemanareo ajanony. Ny teny satria za mahafantatra ary za ao anatiny mahafantatra ny zavatra misy. Fa zao na nareo amin'ny teny na mandinika zavatra anankiray hoe concret zay andrasan'ny vahoaka dia zay na mandiny. Fa ny zavatra ilaina ny olona compétent no ilaina zao, fa tsy ny olona mahay miresaka. Raha ohatra ka tena hoe te hanisana an'ireo, zay ihany. Zay fa dia zay ny zavatra tiako resanareo ny gouvernement sy ny zavatra mbola fitohizan'ny tiajo ity. Tsy ataontsika maharitra zany reo. Zay manana ketrika toizo. Zay raha fa dia salut daholo.